Miarahaba antsika mpanaraka amin'ny pejy, miarahaba vahoaka malagasy. Nahatonga resabe ny fandehanan'ny filoha Colonel Mikael tany ivelany, tany Dubai. Maro naneho hevitra, malalaky ny fanehoan-kevitra, ka hitondra ny fanehoan-kevitra koa za mahakasika an'izay zavatra izay. Voalohany indrindra, raha ny fahalalako dia misy ny atao hoe secret d'état amin'ny firenena rehetra. Misy ihany koa ny atao hoe valeur de l'homme d'état amin'ny firenena rehetra. Zay ny fahalalako anazy. Za zany mbola tsy nahita président Macron na président ny Amerikanina Donald Trump ka isaky ny handeha hivoaka amin'ny firenena misy azy de mila mampalala ny vahoaka Amerikanina, mila mampalala ny vahoaka Frantsay. Ty za vahoaka amin'ny Frantsay fa handehana Madagasikara ka ampilazany nareo vahoaka amin'ny Frantsay. Ty za Donald Trump handeha ho any Russie ka ampilazany nareo vahoaka ny Russie. Tsisy an'izany. Fa gn'atsika malagasy zany na président handeha angery de mila miteny amitsika. Zay zany tadiavintsika. Handeha angery za ry vahoaka malagasy ka mampilaza nareo. Mialatsiny am'le ohatra. Efa handeha hifitra za io ro mivoaka malagasy fa mampilaza nareo. Zay zany tadiavintsika malagasy. So de mba spesialy amin'ny zavatra tsy dikantsika. Zay mahakasika an'igny. Faharoa manaraka an'izany, averiko foana fa nitandrona atsika influenceur rehetra sy izay tsy nakasitraka ny fitondrana mapara na ny GNZ na ireo antoko politika maro samihafa de ny firodanany fitondrana mapara mitandrona ny rahantsika rehetra. Fantanina mipetraka de zao, nahongana fitondrana mapara teo ve ny fitabatabatsika influenceur rehetra teto amin'ny Facebook. Tsy anovaliny. Ninoatsika ve fa ny GNZ zay nirotsaka antsetra narahiny mpitolona syndicat sy ny influenceur tany atoerana naharodana fitondrana mapara teo. Tsy anovaliny. Ny antoko politika zay tsy mankasitra ny fitondrana mapara zay efa nanao nitolona nirotsaka andalabe teo ve nahongana ny fitondrana Rajoelina teo. Tsy anovaliny. Na ho tapitra maty ripaka ny tifitra teo tsika vahoaka malagasy fa tsy afaka atsika teo fitondrana mapara. Reny nataony général Bomba reny aza maneky lembeny nareo zala. Ary tena niteny mihitsy izy hoe tsisy haresy i force zany raha vahoaka tsotra. Ary tena marina fa tsy nahongana an'igny teo tsika, na tsika mpitabataba eto amin'ny Facebook tsika influenceur tsy nahongana ny fitondrana mapara teo, na ny GNZ tsy nahongana teo, na tapitra voatifitra teo ny GNZ. Fa tokony ho zava-dehibe amitsika ny fitsanganan'ny Colonel Mikael nampirodana ny fitondrana mapara teo. Zany ve tsy ho mba zava-dehibe amitsika? Isika rehetra teo, tsika influenceur na nitabataba teto amin'ny Facebook tsy nanana vao tsy nisy olona vao homana atsika hoe raha miongana fitondrana mapara de iana no tiantsika apetraka eo. Ny GNZ koa de ohatran'izany, tsy nisy olona nomanina ohatran'izao. Sauf ny antoko tima ihany no manana olona vao homana raha nahongana ny Andry Rajoelina de Ingara Valomanana mazava ho azy no vao homana zareo hapetraka ao amin'ny fitondrana. Fa ny tima tsy nahongana fitondrana Rajoelina. Tapitra foana zao tolo zao fa tsy nahongana ny fitondrana Rajoelina velively ny tima. De zao ny tima sy ireo zay pakasitraka amin'ny fitondrana Rajoelina raha vao misy manakinana amitsikirany filoha Mikael sy ny fitondrana amizao de manao bravo an'iny fitsikirana iny. De ilay olona nopany taloha sy nalikainy taloha no ataony bravo amizao satria manakihana sy mitsikera fitondrana zay misy an'izao amitsika miteny zao. Zay zany mba tiako ho tenenina ary averiko foana ny fitondrana amizao tsy ho fitondrana mandrakizay eo
fa fitondrana hiomanina fividianana ho avy amin'ny 2028 anytsika maninona ka itsika raha any am'izay samy manosika zay olona tiany hapetraka ao amin'ny fitondrana fa tsy handehana ratsy foana atsika zay olona anisa nanampy be atsika tamin'ny fionganan'ny fitondrana mapara zay tanjona ny raha atsika. Ny raisako hevitra aminareo mpanakina zaho averiko foana fa tsy zaran'olona pisolelaky na manoana 100 aza ty fitondrana ty. Ny zavatra hitovizako hevitra aminareo fotsiny de roa: ny tsy ampifangarona ny fivavahana sy ny politika, manana zony tsirairay amin'ny maha olo-tsotra anazy amin'ny finoana zay ananany. Fa ny fampifangaroana zany amin'ny resaka fiainam-pirenena sy politika, zay nitovizako hevitra aminareo. Nitovizako hevitra aminareo fandroany ary rehefa nyteneniko teto ny tsy fanekeko ny karakarany hanohizan'ny FFKM hikarakarana ny concertation nationale. Zavatra roa reo hitovizako hevitra aminareo, fa ny akoatrin'izay mialatsiny tompoko fa tsy hitovizako hevitra aminareo. Raha siko resaka ny fivoahany resaka mandeha nitondra volamena tany Dubai ny filoha ohatran'izao amin'ny jet privé, anisany no resako teto sosokevitra nomeko de hoe avelao ny vahoaka malagasy isitraka ny arenany, ny arena kibon-tany indrindrandrindra. Ary zaho mihitsy nandrisika ny fanjakana hoe atsangano point de vente rehetra amin'izay toerana misy arena kibon-tany rehetra de nareo fanjakana no mivarotan'le izy ajanony reo mpividy sy mpijandraka vahiny reo de avaroto fa saingy mangarahara kosa ny fivarotana an'izany mba hisitrahany vahoaka malagasy ny arena kibon-tany na ankolaka io na mivantana. Ka raha araky ny feo mandeha tsy haiko zay famarinana satria zavatra tsy anana-pirofo za tsy miresaka zavatra tsy anana-pirofo naoviana. Ka raha ataotsika hoe nitondra zany volamena zany ny filoha Mikaela tana Dubai, raha soany vahoaka malagasy zany mangarahara ny vidiny zany, inona moa tokony olana? E raha tsika malala fa nifongary ny fitondrana teo aloha ny kitapo-bolam-panjakana rehetra, na hainareo mpiasa mpanjakana miteka ny olona manan-kenany zany io raha tsy mitady hevitra andoavana ny karamanareo mandritra ny 2026 ny fitondram-panjakana, inona ny karama ho raisinareo ao? Badinio ihany ny zavatra ho tsikeraina sy anaovana bravo sy dokafana olona mitsikera sy manan-kiana amin'ny zavatra tokony tsikeraina sy okianina. Zay zany no zavatra tiako resahana androany ka averiko foana fa tsy fitondrana hipetraka mandrakizay io fa 2 taona foana no fetrany. Tapitra ny 2 taona tonga ny 2028 ataova am'izay zay alany ny olona toanatsika tsirairay aby zay tiatsika hitondra ny firenena malagasy. Vo 2 volana mondrany ery zareo io fitondrana io de ahoana moa no handrefesatsika azy sahady hitsaratsika azy sahady? Raha jerena azy am'izany 2 volana zany efa maro ny ezaka natao, anisan'izany fa mahana olan'ny mpianatra, efa andeha ny train urbain, ny vidiny lavanina pikoaikoaiky any amin'ny faritravaritra 2 volana mondra de efa nahitana fiovana. Tsika tanatiny 10 taona teo nandengainy rajoela nanao bravo foana veriko foana zany. Mba tokony amin'ny zavatra lôzika zany ny fanakianina sy fitsikerana tao roy zareo araky ny teneniko ho anay tsy nianatra tony tsy mahay zavatra secret d'état sady jamais hiresaka an'izany satria za tsy miresaka zavatra tsisy pirofo. Ny zavatra hitako maso voapirofony ana zay foana nany zavatra resako, miakatra mividy vanily io pirofo azo raisina tanana, efa mahazo jiro ny anakatso mahazo wifi pirofo azo raisina tanana hita maso, fa tsy fanampanantenana lava nataony ngay andro rajoela ataony dokafatsika ny tehafatsika teo mandavatona. Zay zany zavatra azoko tenenandroany
samy mandinika vahoaka malagasy ary zay atao voan-tsaina averiko foana hoe izy moa nanomana olona atsika hoe raha miongana fitondrana rajoel de ianina napetraka ao tsisy sauf ho am'ty marery any nefa tima tsy naongana ny anjo rajoel teo fa na ny zenizeda na tsika influenceur mpitabataba eto amin'ny Facebook tsy nanana olona omanina atao tsika de lay olona nanampy atsika indray no tsika raha itsika am'izao fotoana zao kianitsika mampalahelo ihany zay indray aloha nandroana riva mankasitraka tompoko